Iaravantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Madimaso. Isaorana be dia be sika rehetra satria efa maro dia maro sika zao no mandray anjara ato anatin'ny fandaharana. Ny fandaharana Madimaso moa dia fandaharana anankiray ahafahantsika rehetra maneho hevitra momba ny trangam-piarahamonina misy eny amin'ny manodidina antsika tsirairay avy eny. Tamin'ny herinandro iny dia nisy fanontaniana anankiray manao hoe iza no olona hitanao mendrika indrindra tamin'ny taona 17 iny. Maro dia maro sika ny namaly ary betsaka tamintsika ireo no nanona anaran'olona mpanao politika. Madimaso anefa dia fandaharana tsy miandany amin'izay resaka politika izay. Noho izany ireo commentaire rehetrarehetra atao anatin'ny page Facebook-ny Madimaso izay mitonona anaran'olona mpanao politika dia tsy iraisin'ny Madimaso. Ty fandaharana ty dia fandaharana tsy miandany amin'izany izy ka iangaviantsika rehetrarehetra izay mandray anjara na dia mamoaka loha hevitra mety akasika politika ara Madimaso mba tsy tonona anaran'olona. Iza no olona mendrika hitanao fa nasarika indrindra tamin'ny taona 17 fa maninona? Opera miahy ny akamasoa mendrika an'izany izy raha ny asa soa ataony eto amin'ny firenena aloha anampitondra raha tsy manao no izy mendrika azy zany noho ny ambonimbony kokoa an'izany ara ny tokony ho azy satria na mpitondra tsy mijery manitra tsy mijery ninonina fa izy miahy azy ipetipeto mpanampy ny zaza sahika na ery inona moa zany ambo mahitsy ery amin'ny lalana makany Ambomanga kely akasitraka anazy daholo dia tokony anaraka anazy eto mpitondra fanjakana antsika eto dia tena mahafinaritra ny ataony raha ohatrany daholo nataon'ny olona betsaka ireo mahantra sy sahirana zany nefa le mpitondra antsika zany tsy mba manaraka an'le zavatra ataon'ny vahiny dia tokony mba ilay tahaka le izy zany. Père Pedro marina tokoa izay ary tsy diso ny filazan'ny olona fa tena olona mendrika tokoa izy raha araka ny fahitana azy tato amin'ity akamasoa ity. Voalohany aloha dia izy mpanorona ny akamasoa ary manampy be dia be ny vahoaka indrindrandrindra rehefa vahoaka efa narian'ny fanjakana hatramin'izay dia izy no nampiakatra ny fari-piainany nampiakatra azy na ny toe-tsain'ilay olona na ny fari-piainany amin'ny ara-batana sy ny indrindrandrindra ny ara-panamo satria raha tsy teo ny ara-panahy dia zava-poana ny olombelona dia marina tsisy diso izay filazan'olo izay fa olona mendrika izy ary mendrika ny ampiana ihany koa amin'izay asa mafy be ataony eto amin'ny akamasoa izay. Ny asa vita ny loha dia efa beta be mihotsa lavitra ny fanjakana nge ny asa vita ny petako teto dia izay mahatonga an'izany mantsa nampiany daholo zay ny azoko anam-pofona an'izany. Araka ilay voalaza teo dia hoe voafidy olo mendrika mandritra an'ity taona ity Père Pedro dia voalaza teo hoe marina ilay izy ary tsy izahay eto amin'ny akamasoa no nanolotra na nifidy fa dia ny olona nahita ny asa nataony teto zany dia isaoran'ireo olona izay mbola mahita hoe mendrika izany asa izany tokoa azany fifidianana izany tokoa i Père Pedro zany. Isaoran'ireo olona ireo zany satria tsy jamba akory izany malagasy raha nahita izao asa lehibe izay natao mopera zao. Tena marina tokoa izany ny fijerin'ny olona ny mombamomba ny Père Pedro ary izy koa anisan'ny ray aman-dreny am-panahy tena mampivoatra ny fari-piainan'ny tanora na toe-tsaina na ara-panahy indrindra tena nahazo lesona tokoa ny tanora indrindra moa ny ankizy kely dia tena mopera ray aman-dreny tena solon'ny ray aman-dreny mihitsy zany Père Pedro dia rariny raha ny olona any ivelany tena mahatsapa koa hoe ray aman-dreny mendrika i Père Pedro. Miareo tsy manana mame asa an'ireo izay tsy manana mikarakara amin'ireo kamboty ohatr'izany zay fahafantarako anazy. Eo amin'ny zavatra vitany angambany ohatran'izao hoe toy ny trano ny fianarana akoatran'izay betsaka zay 5 taona izy zao nipetrahany teto. Efa betsaka ny zavatra vitany nanao dispensaire izy manampy ny olona sahirana na eto an-toerana na ny ivelany. Fitsonjovany ny sahirana tety zao dia efa ohatra lehibe mihitsy amin'ny fanavotan'ny malagasy satria raha tsy izy tsy betsaka zany dia ny olona mivoatra nahazo trano sy nahazo tombotsoa teny amindreny izay moa zany dia efa isan'ny tao anatin'izany ihany koa izay satria ny anay zanakay eny mianatra mba misy fivoarana eo amin'ny fiainanay satria raha vola tokony ataonay ekolazy zao ahafahanay manao zavatra hafa zany ampivoatra anay. Izay zao ny hitako hoe tombotsoa anay taminy aloha.
Père Pedro tena sahazazy mihitsy ny amin'ny zavatra vitany teto Madagasikara satria navita be mihitsy izy tamin'ny asa soa.